Nitsinjo manokana ireo ankizy sahirana ny fikambanana zanaka gasikara eto Fianarantsoa tamin'ity fetin'ny krismasy ity. Nisy araka izany ny fizarana vatomamy izay notanterahin'izy ireo ny talata 4 Desambra teo. Ny ankizy sahirana tao imandry ao amin'ny fokontany kosa no nisitraka izany voalohany. Association zanaka gasikara zany manome reto fanomezana vatomamy ho an'ny ankizy ny fahatongavan'ny noely sy ny taona vaovao 2020 zao ka dia lava tsingerongerona manaraka rehetra rehetrarehetra ka dia fotobetsaka indrindra Andriamanitra manakaripa soavina ne hampitombo be ny lany izay omenareo miato amin'ny fokontany tany mandro veto. Fikambanana mpanao asa soa ny zanaka gasikara any Frantsa no misy ny foiben'izy ireo ary efa maro ireo faritra ahitana azy eto Madagasikara. Vao amam-bolana kosa izay no nijoron'ity fikambanana ity teto Fianarantsoa ary ity no hetsika voalohany izay notanterahin'izy ireo raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Mialoha ny farantaona kosa dia mbola itoy ny hetsika ka ny fitsinjovana ireo fianakaviana tsy manankelofana matory eny amoron-dalana indray no tanterahina amin'izany ho iatrany ny fanazavana. Naneho fisaorana ny info evay mo ny tompon'andraikitry ny fikambanana zanaka gasikara teo ampamaranana ity hetsika ity ny info evay izay voalaza fa miara-miasa amin'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny hetsika tahaka izao.